Androany no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriambe, faha 20 ny firenena mikambana, iadiana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro, izay natao ao Marrakech Maroc. Manatrika izany any an-toerana ihany koa ny filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina miaraka amin'ireo solontena ny governementa. Isan'ny fanamby ao anatin'izany fivoriana izany ny fampiarana, ny fanenana hatramin'ny 400 ny fahamoanana ny entona ary ampitombo ny fomba fisintonana ireny entona manafana ny tontolo iainana ireny. Tamin'ny iray olatorакandro ora marokanina amin'ny 4 ora malagasy kosa no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriambe faha 20 ny firenena mikambana iadiana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro na ny conférence des patries sur le changement climatique atao Marrakech any Maroc. Nanana ny lanjany manokana ny fivoriana ho an'izao tontolo izao satria ny fampiarana ny fanekena tao Paris no siniavana tamin'ny taona 2012 ary efa nitety ireo parlemanta ny firenena maro samihafa no atao lalàna raikitra no dingana hodinihana amin'izany fivoriana izany. Fivoriana izay teo ambany fiahiny ny mpanjakan'ny Maroc Mohamed Fahenina ary teo ambany fitantanana Andriamatoa Ban Ki-moon izay sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Omaly tolakandro no tonga tany toerana ny filoham-pirenena Malagasy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mpikambana ao amin'ny governementa telo olona ary solombavambahoaka indrindra fa ireo teknisianina avy amin'ny ministera maromaro no nandrafitra ny delegacionna malagasy. Eo ihany koa ireo mpikambana avy amin'ny fiarahamonimpirenena sy ireo rantsana mifandraika amin'ny ministera sasatsasany mandray anjara amin'izany fivoriana izany. Ny lafiny politika sy ny fandrandrana ireo paikady raisam-pirenena entina miady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro no nampiavaka ny fivoriana tampony any Marrakech. Betsaka ny fanamby ao anatin'izany raha tsy teny afa-tsy ny fampiarana ny fanenana hatramin'ny 400 ny fahamoana ny entona ary ampitombo kosa ny fomba fisintonana ireny entona manafana ny tontolo iainana ireny. Nandritra ny kabarany dia nanamafy ny mpanjakan'ny Maroc izay mitantana ny fitondrana ny COP fa fotoana fanambarana ny hery zao ahafahana miaro ny tontolo iainana, miaro ny taranaka satria ny fiainan'ny olombelona mihitsy no voatohitohina ao anatin'izany hoe fiovaovan'ny toetr'andro izany. Ny antony koa amin'ny fandraisany rehetra andraikitra amin'ny fampiarana ny fanarahana tany Paris ny firenena mandroso. Tsy mifanalavitra tamin'izay ihany koa ny resaka Andriamatoa Ban Ki-moon nandritra ny larapoan'ny lanonam-panokafana satria ny antso hatrany rehetra ifanometanana izy mba hialana amin'ny mety ampitombo ny vokadratsy entiny fiovaovan'ny toetr'andro raha tsy tena afa-tsy ny rivo-doza ny mosary vokatry ny maintany ny fiakarany havon-dranomasina tranga izay mampisy ihany koa ny fifindramonina fobe. Mbola itony fivoriana moa izany raha ampitso ariverina fa isy fanambarana lehibe ivoaka amin'ity fivoriana entina miady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro ity.